tsy mino ako hoe tsisy mahafantatra reny zavatra reny fa hoe ministre ny transport ihany no nafantatra an'ilay izy. Sarotra ny tenako mino an'izany satria resantsika boina anankidimy dia raha farafahakeliny tokony tentina eo amin'ny 50 millions de dollars io ny anankiray. Donc zany anankidimy 250 millions de dollars. Dia manoloana ny 250 millions de dollars hoe dia tsy zavatra fantan'ny filoham-pirenena. Dia sarotra amiko mino an'izay. Mety analyse fotsiny ako hoe rehefa mipoaka le raha dia tsy maintsy reny ny posture raisina, tsy maintsy reny ny raisonnement raisina, mety zany le izy hoe ataovy hoe tsy fantatray le izy Tokony atao mazava ihany koa ny mahakasika ireo voalaza fa voasambotra hoy Roland Ratsiraka. Miteny an'izany eniko tanatin'ny tambazotra voasambotra taiza, iza le olona rô, iza le fantatry le olona rô eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy matoka fa tsy maintsy olona akaiky ny fitondrana ihany mahafantatra anazy. Zany rehetra zany fa nadiadiana tokony mba fantatsika fa tsy hoe voasambotra fotsiny dia tsay hoe taiza hoe ahoana tsy hita be dia be le zavatra mbola hitako hoe matroka anatin'le izy mbola tsy mazava. Mety ahatonga fampiatony Amerikana ny fanomezana tsena ny Agoa ny Madagasikara moa izao olana amin'ireo fiaramanidina 777 mitondra laharana malagasy lasan'ny Iran izao hoy Roland Ratsiraka. Ny loza mety hitranga ohatra fotsiny anankiray ngeza dia mety teny ny Amerikana hoe tsy afaka manohy ny Agoa tsony zay. Dia raha vao tsy mitohitsony ny Agoa dia fantatsika ny fiantraikan'izany ny olona miasa amin'ny zone France izay mandefa entana any États-Unis lasa tsy afaka miasa. Dia dikan'izany maro bebetsaka zany ny olona tsy anasa eto amin'ny zone France eto Antananarivo. Dia ahoana moa zany no fiantraikan'ity raha boininy ity amin'izao fotoan'izao dia io tsika samy mahita izy io. Ny tiana hivavahana dia engany mba tsy le firenena sy ny vahoaka malagasy no hibaby an'le izy fa mba zay tompona andraikitra voalohany izay tafiditra ao anatin'ity raha ity no hiaran'ny saza raha ohatra ka tonga amin'izany rehetrarehetra zany. Ny olona tsy maintsy mijery andatavatra boribory zany hoe tena fahininy ity satria araka nambara teo fa tratrany ankivy raisam-pirenena na sanction internationale ny Iran amin'ny resaka ohatran'io nefa hitan'ny fitsikilovana ny ivelany ihany vao miainga io sidiny io zany fa ny sorona ny seza tao anatin'ilay fiaramanidina mazava loatra fa mandeha ny ayaya hoe mitondra zavatra ve zany le izy ny ainga avany amin'izay toerana na le ny alany tany Chine zadiny fa ao anatin'le raha hoe tsika koa ve zany tao anatin'ireo le mpisera zany na atsidoniketrika an'ity zavatra ity mety tsika ve efa te-hisaka andeha ho any amin'ny BRICS amin'ny alalan'ireto hoe Russie sy Chine satria Russie mety hoe andao atao allié indray ny Rosianina amin'izay mety tsy haiko mety vola eo amin'ny resaka hoe fitakinana anreto sy manodidina. Ny sinoa moa efa makamaka toerana any an-dakozia ihany ny sinoa amin'izao fotoana mety zany ve no mahatonga ny fihetsika ireo tompony andraikitra sasatsasany hoe tena manao anjolofo ao anatin'ilay izy andalo raisiny ty antsonara ty miaraba tofoko. Salame. Salame. Mampilera nga fa dia engany mbo hitantsika io vadiny rehetra fa dia eo mana fa tsy maintsy azosazo be mihitsy amin'ny tonga ny teny Brito rehetra ny ireo mpitolon'ireo misy fahaiziny Amerikana fa tsy tia avoaka madinika saotra ritra zana ndao ary Nisany hoe andrasana zany zao satria sy piainotsika ny resaka teo hoe manahoana zany efa nesorona le tompona andraikitra anankiray dia tsy azo endiana araka ny lalàna sy ny sisa ve izy dia hoe anao an'izay ve ny fitondrana ankehitriny satria akamy io ny atsy amin'ny hoe fanenjana ministra aloha mbola hoe mandalo etsy amin'ny anteny miaram-pirenena zay notre cour de justice Irmara no maro anisa makasodrano zay vao hoe afaka mandeha ACJ dia isan'izay ve sa ohatra lay mahazatra hoe esorona dia diovina
de mahazo toerana hafa ihany avy eo de ny kamakama foana zay le hoe mbola ao anatin'le hoe ny voaitso mifampihinana ve ty fierté sa ahoana na de izay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy misy zany daholo efa nandeha tao anatin'ny rahaohatsan'io zay nampandavina andreny fa de tena le tompona andraikitra ny voamera tao anatin'izany hoe voamera fampiangana teo aniovan'ny anteny mera zany nahazo raharaha andao aloha raisiny anao miaraba toko mitovana ihany zany ny dossier oko eny arika miarabatsika mitokana salame zoranga tena mahatalanjona misy ty zavatra mitrangitonsika ty satria fisandohana ny osoka de efa mandeha amin'ny seteresa-pirenena atao ny malagasy de ohatrany onona zany ny zavatra mitrangeto firenena ny eo amin'ny fitantanana sy ohatry zany ao tsisy mahita tsisy mahalala tsika fa nampandefa tsy ohatsoatra vohitatsika hoe ohatray ka mila mieritreritra sika teny zao hoe fa tsy avela fotsifotsiny ohatr'izao fa tsy maintsy mitady ny hevitra rehetrarehetra hoe ahoana efa mandeha de izy hoe tsy avela fotsiny am'izao fa tokony misy mety tsy fantatra hoe izy mipaka ve manao zany samy be ankosany tsy fantatra tena tokony raisitra amin'ny vatany fa tena mahatalanjana tena asa hiditra terrorisme zay fa kelikely tena tokony aza teny fa i Madagasikara de efa ao anatin'le ataontsika hoe plaque tournante na resaka trafikana drogue ary tsy mba le hoe drogue le ohatran'le voasambotry ny zandary sy ny nampitandro filaminana amin'ny ankapobeny hoe nisy zogono tratra tarina zoglo tratra tarina fa tena le mahery vaika miditra eto Madagasikara de mivoaka eto Madagasikara misy karazan'olona eto hoe miditra alpha de mivoaka eto izy gama zany zany tena resaka ohatran'izany hoe tena passeport hafa indray ny ivoahany avy eto zany rehetrarehetra zany zavatra miseho daholo de itsika zany zao eo anatin'ireny hoe tena tsisy tsy haiko hoe fipetra ve ny raisiny sa hoe manohy miaraba aloha toko efa ao ianao miaraba tokravia manao any miaraba anareo de miaraba ny teny de miaraba ny teknisanao ambady to miaraba toko salamadoro ve nareo ao tsara mihitsy miaraba na taragana reso fa tiko ambara de momba le roplany satria sakao resaketaritana de manakona le ava mihitsy le fampiakany zay andra be fa tena ambany fa sika ve de iny hoe marina ny zavatra nambara hoe tsofraha ny zavatra de olona traodaika tompony lay ary tena timbona mahita fampiakana ohatrany poroko zany ny ravato letany agreterana izy diana tany mazy izy fa hoe amin'ny anatena manokana ny nandehanany azy ndefa tena vola ary tena malafananapara azy izy io fa hoe tena misy fahavazana misy zavatra miseo de am'izany ndray ty novanisoana hoe desira ve nareo fa anerika ny fazakany io anerika hoe anerika ara-pitarana io fazakany io fa plasoroko ty de nakita zany manakolavay io misy kalasonira hoe tena hoe io entianio kapitany mihitsy hoe anerika ny ara-pitarana fa alefany mitsoka io ohatrany desiadira mare ena hoe de hoe afatsoka te disina le afatakany ty afaka antsoka avoaka Madagasikara fa izy vity nandefandeha voaka de zay anaovana hoe izy ihany eo ambadika reny sakafa mody sy mahafotony betaka de fantakana atramizay izy fa zany tena manikejika ny kristiano mankely amavaka ny firenena ty mafa efatsika tena toa firenena malagasy ary io adiaram-palany fa tsy adiarany mety mahatonga ny olona miresaka an'izany nge zao hoe tsy nahinona vaovao hoe namoana tsy fahazona mivoaka ny faritry Madagasikara na ISTV zao reny olona reny itoko tsisy filazana mihitsy na nokafana fanadidina mahakasika azy mety zany mahatonga ny ahiahin'ny olona io andao aloha raisiny anao miaraba tompoko salama misy tsy voaresaka misy voaresaka lokro le iny mety le fampitsonan'le ambassadeur-ny européenne deuxième personne gratare efa roa mifidian'le olona vono amin'ny OMS FAO plutôt FAO resy lahatra no varibridy izy maresasa za resasao fa za manokana efa tena
mbarafarasao le manongo teny misy mpahay teny gasy ao aminareo efa nisy devoiraray inona mety foatrany tsy voarasa le teny mampanongo teny efa mitsovaka mihitsy ny vatateny anay be loatra le zava-misy mampanongo teny tena be loatra tsy haiko hoe sa famasahany manga be famasahany manga be zao hoe zao hoe nanomboka tany lapoazy ty ndray fevre fixe revisa zala ohatran'ny fisakerinandro zay fotsiny fa manjeraka be le zava-isa zala de tsy araka tsony tsy araka tsony tsy haiko ze malagasy miaina eto ve mbola tena misy mbola tena hoe tena tapitra enao nge miteny an'izany fa niara ny tena le ansaika fa mbola ao anatina fanadidina sy fanangonam-baovao moa hoe rehefa mahita n'le tranga ohatran'io ny filazana ofisialy moa zany de hoe tsy naharaka tsy nahatsiaro voafitaka moa filazana izy sa hoe nahatsiaro voafitaka ny fanjakana malagasy za zany mahita n'le izy de hoe ny fanjakana Madagasikara de mandalo fahasarana ara-toekarena indrindra amin'ny lafiny arabola profon'izany a ny farany teo ohatra hoe tsy nanaovana LFR na DBDBR ny zavatra tokony ilana ny afahana tokony anaovana zany LFR na fantsina ny teti-bolam-panjakana profon'izany a raha tsy diso ny mpiasam-panjakana efa taona maromaro zay tsy nisy ary fanondrota-karama zany rehetrarehetra zany nge de efa mbola miotrika daholo zany de za zany mahita hoe le tranga miseho avo lenta be toy itony de misy piremby zany indramiko le voambolana fampiasan'ny zoky be Constant Ravelson any ambadika any satria olona nanodididina ny amin'ny tompona ndraiky tamin'ny androm-panjakana ambony daholo inge reo le lazaina fa sy tondroina sy voaroroy ary voasambotra kaikiny fa hoe anisan'ny adodoto ao ambadika itony zareo hoe olona piremby ninona hoe ndana mijery satria tamin'ny fotoanandro efa nalefa hoe ara-iasitsika amin'ny Rothschild koa mba hitady hoe loha ranombola ho mpampiasa vola eto Madagasikara ny fanaraha-piaramiasa nandritra ny folovolana mahery de mbe folo teo izy raha tsy diso tao anatin'ny Rothschild ko ny fanombohany le fiaramiasa ny fantatra fa ny fiafarany tsy eno inona le fiafarany le hoe nanaona ny bilan le izy satria izany Rothschild ko zany de tsy hoe andorangana fa tsika mba ampiakamba de mba tetavo any aloha fa tsy maintsy misy raha izay fa tsy maintsy misy sara ny nafahany manao an'izany de nahazo tsika sa nahita sa tsy nahita ao anatin'le izy firifiry ny antso mety manao road show sy ny sisa farany teo nisy business forum natao tany a Dubai inona no vokatra azo tao anatin'le izy zany tsy ny fanombohano any hita de aveo zany hoe misy fahasahiranana be arabo de tsy mitady ny fomba rehetra zany le izy de ireo zany ny zavatra mitranga na ny ara-dalàna tsiko tena am'le ara-dalàna misy resaka formel Rothschild ko nalefa ny tary nalefa ny tatry de misy le zavatra mitranga teo nelanelany teo Romivos misy an'le hoe raha nalany Jamfield de tony zany mety za tena mana zany zay aloha ny ahy eto fa ao anatin'ny fikaromba avao tsika hoe tony olona tony de mety tafiditra ao anatin'izany mety loe tena ary misy mety ahitantsika raha ny fiteniny any ampitangitambo de hoe misy boby be ao anatin'aiza mifandehany de satria tsika hoa tena sahirany de ao anatin'le izy lasa mitafiditra ao anatin'ny tsyfanao mampidi-doza fa tena mety afaka kalifena haute trahison nge izy toky raha fahalamanana raha hoe zao mifandehany de aloha raisinanao raha mbola tsy tena vonina izy afaka miditra anao miaraba tompoko allo eny ary ya faly miaraba ny tompo teo fandiava tsionany any salama io zany no mahatonga le resaka itsy gouvernement institution anankiray manontolo firenena eny mety nafa tsy bisikileta ka hoe diso lalana de avily loha le bisikileta de tsy nany foana tsisy an'izany efa diso lalana de mahaiza miala fa tsisy an'izany hoe le ferina fa diso lalana ianareo mahaiza miala raha zay mandary efa rehetra zao Briton avela tsisy olona tsonany amin'ny afobeany zay le izy tsy firenena io rehefa diso lalana de mahay miala mahaiza miala mametsafy alana rehefa diso lalana tsy olona tsy asan'io betsaka neny taipiny grave be ny impacte ny zavatra ataonareo fitondram-panjakana io UST le olona zao mpiasa sena mivoaka de ataovy fa
mitorohevitra mba omeko azy ty raha mba mety na tsy mety hoany le enquête parlementaire efa vita ny enquête parlementaire de hoetany amin'ny ambassade américaine mba tsy avoasazy le firenena malagasy de asevo manao fanadidina misy ny any amin'ny fitondrany any américaine hoetiny amin'ny ambassade na mpanohatra mitondra zany amin'ny any masovo américaine de milaza ny resaka police ahafantarany zareo am'izay enquête malagasy manao io fa enquête na internationale na Interpol na izy manao io fa tsy raha mba misy olo-kafa tafiditra ao anatin'io mba totenana koa ny anaran'le olona zay ngamba hitako metimety fa tsika verivery anjavony eto fotsy tsisy zavatra mandetry ny eto plutôt tsisy ninona milamina ny voasambotra ry atoliara tsy haiko miteny fa no fiarovana azy de samborona izy fongatsainareo miaro azy eo amin'ny sur le lieu io no hoentina de portena any amin'ny zavatra tsy fantatra ny olona mandehandray zao ny resaka ambassady ny européenne de inona indray amin'ny anazy de le malagasy de miainao anatin'izay foana zay situation catastrophique zay foana zay le malagasy zay foana zay misy zavatra mipotra ohatr'izay miala tsiny foana iny mo resaka hoe ambassade ny Union européenne iny tsy fantatra aloha le tsy fantatra resana tsy le hoe je ne veux pas savoir fa azadiny fa matso vola isan'ny lehibe any Madagasikara zany vondrony européenne zany ny européenne tompoko de ny contribuable zany hoe ny mpandohetra any aminy amin'ireo firenena 7 ao aminy no mampiodina an'izany eo sarotiny ny olona amin'ny hoe masotsivana ahafahana mahazo an'izany tohana arabola na ny fampiasam-bola an'izany de eritrereto amin'izany liry de daviny hoe ho alahatra amintsika ve alahatra amin'ny fomba fanaotsika ve ny olona itsika ny mbola ny olona zany resaka hoe gouvernance na hoe bonne gouvernance zany de tena isany ny resaka hoe état de droit zany ny olona de isan'ny masotsiva entitra izy amin'izany zay indrindra mantsy lizy ka hoe andalo raisiny ianao raha efa misy voninao miaraba tompoko salame miaraba ndao ary fampiaraka za manokana tsy resaka momba zava-misy raha ny zavatra misy tsy ho lany misy mihetry tsy mova mihetry misy mihetry tsy mova efa zavatra efa tsy mahagaga aloha zany ka ho anahy manokana satria za resy lahatra fa mamle boky teny fiainana hoe tsy ampiaritsika le izy io misy vahaolana fa tsy ampiaritsika ao misy teny hoe raha vao misaraka amiko anareo de tsy mahefa na inona na ino de vao marina lezy fa tsy isy voafehtsika mihitsy de lasa mifampitorana tsika de vao mivo fa ndo ampiarina le boky teny fiainana de io misy fotoanany daholo de ohatra tsy hoe sambatra ny firenena izay manana diovavavy iny zany mbola mohely izy mbola resy lahatra ny olona iny tena mbola misy pré-campagne de zay vao desendahatra rehefa resy lahatra ny olona de manapa-kevitra tsika manala an'ilay izy de l'état de zay l'état ary vao mendrika ny fiainantsika fa efa an'izay aloha de iny ny teny azo ampiarina manajampo tondra anareo de tsy zakany olona nefa zay solution ny anany aneko atsaina aloha izy efa io aloha ny eo ary io nieken'ny mpahary matoy mitafadany io de faharoa zay tsy maintsy milatsaka ntsony izy zara aloha zay ny tena zavatra fifaliana be ho anao izy fo ihany fa misy an'io tsy maintsy milatsaka izy zany tsy adasana ntsony hoe hotsaraina 2028 fa tsy maintsy milatsaka ntsony izy fa mandala de mametraka olona mpampiavatsika satria io de adresitsika ndray le boky teny fiainana hoe sambatra ny mpampiavana fa ny anany tena mahatapao sy mampalahelo ananty le virusina fisaratsarana